Miarabantsika rehetra izay tafaraka aminay eto anatin'ity fandaharana iarahana amin'ny seny ity. Ny distrikany Maheva Tanàna sy ny distrikany Ambatoboeny Marivoay ary Mahajanga voalohany sy faharoa ary ny distrikany Ankazobe izany hoe ny faritra Betsiboka, faritra Boeny sy ny faritra Analamanga no nanatanterahana sehatra ifampitiniana notariny filohan'ny seny Rakotomanana Hery ny 20 hatramin'ny 25 septambra lasa teo. Nahita tombony tamin'izany fifanakalozana izany ireo mpisehatra rehetra satria nomembaliny avokoa ireo fanontaniana rehetra nanitikitika azy ireo. Fotoana izay nahafan'ireo hery rehetra teny ifotony naneho ny heviny sy ny fanakalo hevitra mivantana tamin'ny filohan'ny seny iny sehatra ny fampitiniana. Araka nambaran'ireo mpisehatra nanatrika izany dia ilaina ny fanakalozana tahaka izao mba hisiany fanazavana bebe kokoa ireo hevitra mbola manjavozavo mikasika ny fikarakarana fifidianana amin'ny ankapobeny. Zaho manokana zany dia mahita hoe karazana ohatrany hoe conscientisation aloha ho an'ny mpanao politika satria ny olana nge ny mpanao politika indray tabataba fotsiny fa eo amin'ny fandraisana andraikitra mieritreritra fa rehefa mahazo toerana ihany vao mandraindraiky ka teo zany ohatra ny karazana hoe inona ny devoiran'ny mpanao politika amin'ny resaka fanabeazana ny olona mpifidy amin'ny sehatry ny fifidianana. Ny tombony amin'ny fivoriana ohatr'izao zany mba ahafantaranay amin'ny société civile ny zavatra tokony atao fanomanana ny fifidianana. Amin'izao zany le izy dia hitanay fa mazava tsara mihitsy ny ao anatrihanay rehetrarehetra ny zavatra tokony atao sy ny efa sy ny hoe hitondrasana an'le resaka fifidianana. Zava-dehibe satria anisan'ny voare tamin'izany ny tenanay chef bokotany dia ny zavatra mahafinaritra anay afaka manome ny zavatra tianay ambara manao andreo mpitondra any amin'ny ambaratonga ambony. Zava-dehibe makasitraka makatelina zany ny tenanay zava-dehibe tokoa. Kasika fanentanana mifidy araka ny voapetraka atao dia manome toko izay chef bokotany fa anentana tokoa ahatonga ny tany mpifidy ho betsaka be. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fikarakarana fifidianana amin'ny ankapobeny ny fidinan'ny seny amin'ny alalan'ny filohany Hery Rakotomanana eny anivon'ireo distrika tsirairay. Zava-dehibe loatra hoy izy no hatrehana ao anatin'izany fifidianana izany. Noho izany dia miezaka arak'izay azo atao sy manao izay mampety rehetra mba ahafahan'ny fifidianana mirindra sy milamina ny seny. Antony anankiroa lehibe no atongavana eto ny antony anankiray voalohany dia fijerevana aty an-toerana hoe manahoana zany ny firindra ny fitantanana aty an-toerana fampiresaka tamin'ny ratsamangaiky anay teto an-toerana zahay. Faharoa manaraka an'izay dia tena lehibe ihany koa dia ny fiarahana mifampiresaka sy mifanentana amin'ny hery velona rehetrarehetra eto an-tanàna, ny solotenan'ny antoko politika, ny solotenan'ny fiarahamonim-pirenena, ny solotenan'ny fiangonana, ny solotenan'ny nareo mpanao gazety sy ny olona rehetrarehetra zany amin'ny hoe makadiro loatra ny zavatra zay atao eo amin'ny fanentanana ny be sy ny maro hitsofoka ao anatin'ny lisy mpifidianana amin'ny fanaraha-maso an'izany lisy mpifidianana zany mba hampangarahara azy sy ny antony rehetrarehetra. Hatreo ny mamarana ny fandarantsika an'io dia isaoranay ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany. Isaky ny fotoana tahaka izao hatrany ny voamera-pirenena mahaleo tena misana fifidianana no manolotra ho anao ity fandarana olo-pirenena ao ity. Veloma tompoko.